faharoa amby telopolo. Tantara faharoa toko faharoa amby telopolo. Tantara faharoa toko fahafiry hoe toko faharoa amby telopolo. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'ny tompo ny andininy fahatelo amby roapolo no anomboantsika azy. Andininy fahatelo amby roapolo. Ary ny maro ny tondra fanatitra ho an'i Jehovah tany Jerosalema sy zavatsoa ho an'i Ezekea mpanjakan'ny Joda, dia nalaza teo imasin'ny firenena rehetra izy hatramin'izany. Ny andininy fahatelo amby roapolo, ny andininy efatra amby roapolo zao. Tamin'izany andro zany dia narary efa saiky maty Ezekea, koa dia nivavaka tamin'i Jehovah izy, ary Jehovah niteny taminy ka nanome azy famantarana. Fa Ezekea tsy mba namaly arak'izay soa efa natao taminy, fa niavinavina ny fony dia niara ny fahatezerana izy mba amin'ny Joda sy Jerosalema. Kanefa Ezekea nanetry tena nolay niavina vonany fony, dia izy sy ny mponina tany Jerosalema, ka dia tsy niara ny fahatezeran'i Jehovah izy, fahatezeran'i Jehovah ireo fahavelon'i Ezekea. Tantara mitovy amin'iny ihany a Isaia 4:30. Ny andininy voalohany, Isaia 4:30 ny andininy voalohany. Ary tamin'izany andro zany dia narary saiky maty Ezekea. Ary Isaia mpaminany zanaky Amoza nankao aminy ka nilaza taminy hoe, izao no lazain'i Jehovah, hafaro ny ankonanao fa ho faty ianao fa tsy ho velona. Dia nitodika nankany amin'ny rindrina Ezekea ka nivavaka tamin'i Jehovah hoe, Jehovah ô, engane ka ho tsarovanao ny nandehanako teo anatrehanao tamin'ny fahamarinana sy tamin'ny foko rehetra, ary nanaovako izay tsara eo imasonao, dia nitomany mafy dia mafy izy. Dia tonga tamin'ny Isaia ny tenin'i Jehovah nanao hoe, mandeha nakalazao amin'ny Ezekea hoe, izao no lazain'i Jehovah Andriamanitra Davida arainao, efa no enoko ny fitarainanao, ary efa hitako ny ranomasonao indro ampiko 5 taona ny andronao, sady hamonjy anao sy ty tanàna ity amin'ny tanan'ny mpanjakan'ny Asiria aho, ary hiaro ity tanàna ity aho. Apokalipsy 2. Ny andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Apokalipsy 2 ny andininy voalohany manao hoe, sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Efesosy, izao no lazainy miazona ny kintana fitoeny amin'ny tanany ankavanana, sady mandeha eo afovoan'ny fanaovan-jiro volamena 7. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao, ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizato etra izay milaza amin'ny tenanao apôstôly kanto izy, ary hitanao fa mpandainga izy, ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka, kanefa mananteny aminao aho, satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Koa tsarovy izay nitoeranao fonotsim-bola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka mindra ny fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Ty ahafantananao an'ny Tompo. Alleluia. Fampatsahivana kely Andriamanitra raha namonjy azy sy namonjy ianao dia tsy hoe ny anasitrana antsika fotsiny no tanjon'Andriamanitra, tsy ny hamoaka ny devoly ao anatin'ny olona iray, tsy ny ampody ny vadany sitaka, fa ny tena hevitr'Andriamanitra dia nitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Nitondra antsika ho aiza hoe ny eto ambonin'ny tany dia hoy Mosesy manao hoe 70 taona, ary raha tahiny mateza dia firy 40 taona. 40 taona. Fohy dia fohy zany
fotoana zany. Raha niala tany amin'ny tany Egipta ny zanak'Israely, firy taona moa izy nandeha fotoana tany Egipta tao? 300 taona. Dia raha tao amin'ny tany Egipta izy naritra ny 300 taona, dia tonga ny fotoana izay namangin'Andriamanitra. Andriamanitra mantsy ry havana misy fotoana mamangy izy io. Ary rehefa mamangy Andriamanitra dia araroty izay famangin'Andriamanitra izay. Ohatra ny ty andro an'io ty dia mamangy eto Andriamanitra, ary ararotinao izay famangin'Andriamanitra izay. Rehefa novangin'Andriamanitra ireo zanak'Israely, dia hoy ny Tompo, ho avoakako eto amin'ny tany Egipta ianareo ary hoentiko any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Tao am-pon'Andriamanitra, ary tsy niova tamin'izay tenin'izay mihitsy Andriamanitra hoe hoentiko ianareo ho any amin'ny tany Kanana, ho any amin'ny tany tondra-dronono sy tantely. Zay ny hevitr'Andriamanitra. Ny Baiboly dia milaza manao hoe tanana mahery, sandry na injitra no nitondran'Andriamanitra sy namohanan'ireo zanak'Israely ireo tany amin'ny tany Egipta. Zany hoe narary an'Andriamanitra mihitsy ny nanafaka an'izy ireo, tahaka ny namonjen'Andriamanitra antsika tadio, fa narary mihitsy ny namonjen'Andriamanitra antsika tamin'ny aretan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary zany mahatonga antsika tsy manana eritreritra hiverin-dalana mandrakizay fa izay maharitra hatramin'ny farany novontsena. Alleluia, alleluia. Rehefa teny an-dalana teny anefa, inona zavatra niseho? Novelomin'Andriamanitra tamin'ny fahagagana ireo zanak'Israely ireo, tsy tamin'ny alalan'ny fiompiana na ny fitrandrahana renan-kibony tany, tsy tamin'ny alalan'ny hoe varotra no nameloman'Andriamanitra an'ireo, fa novelomin'Andriamanitra tamin'ny fahagagana, tamin'ny alalan'ny fahagagana. Satria ny Andriamanitsika mantsy ry havan'Andriamanitra mpanao fahagagana, na tsy hotoriana zany fahagagana, na misy olona tsy mino ny fahagagana, ary raha misy olona manakinanao milaza manao hoe ny anareo mitory fahagagana foana, na hotoriana na tsy hotoriana, tsy maintsy anao fahagagana Andriamanitra, satria izy no Andriamanitra ny fahagagana. Ary tsy Andriamanitra ny fahagagana fotsiny, fa ny anarany atao hoe i mahagaga. Alleluia, ny anarany atao hoe mahagaga. Teny an-dalana ivoaka ny tany Egipta ho any amin'ny tany Kanana. Nandalo ady ireo zanak'Israely ireo, tsy napoizon'ny zareo hoe andalo ady. Za eto dia milaza antsika fa raha mbola anaraka ny Tompo ianao, izy mbola tapa-kevitra, mbola noho ny lalana. Alleluia. Ato amin'ny Tompo tsy misy parking spirituel hoe hijanona ianao satria aka parking, tsy misy an'izany ato, fa mitohy foana ny lalana. Amen. Ary tsy mijanona raha tsy any amin'ny tany Kanana. Zany efa miteny amintsika fa raha androso ianao dia miomana, fa tsy maintsy hiatrikady ianao, tsy manozona fa tsy maintsy misy zany. Ary misy ao anatiny mihitsy amin'izao fotoana izao, mangotragotraka mihitsy. Efa nisedran'izany daholo ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, nisedran'izany ireo zanak'Israely ireo. Fa rehefa teny an-dalana teny dia tao no ny monimonina, tao no ny monimonina hoe zao venona mpanantenana anay, fa nga tany aminay tany Egipta tany tsy nisy fasana, zany fitananay tongolo gasy tamin'izany fotoana, satria nisy tongolo gasy tany Egipta. Zany voatango, zao ty mana fo amin'ity no hohanina. Vao miteny an'izay ireo zanak'Israely dia ozy izy Andriamanitra mantsy amin'i Mosesy, tena ho aringako ireo, ho aringako ireo. Ny fimonomononana, ny fimonomononana dia fitaovam-piadiana anankiray eo am-pelantanan'ny Satana, manalina ny mpanompon'Andriamanitra maro ao anatina fitiavana voalohany. Miendaka ianao ao anatin'ny fitiavana voalohany, vao inofoa ianao monomonina,
ny zavatra tokony atao rehefa mandalo ady. Voalohany mandiny tena hoe avy aiza ny evin'ity ady ity. Ny faharoa mahay mankasitraka an'Andriamanitra. Ny fahatelo vonona iova fa tsy mahazo monmonina. Aleloia. Fa vao monmonitsika tsy zaka an'Andriamanitra ny fimonomononana. Haleloia. Efa nampianariko foana zany, misy fahotana anankitelo ao anatin'ny baiboly tsy zaka an'Andriamanitra ary mitovy foana nisan'ny olona maty raha vao reto fahotana anankitelo reto ny tonga. Voalohany amin'io fimonomononana, faharoa ny zanak'Andriamanitra manompo sampy, ny fahatelo ny mpanompon'Andriamanitra mijangajanga. Raha vao tonga ireo fijangajangana fanompo-tsampy fimonomononana dia misy hatrany amin'ny amanaliny maro foana ny maty teo amin'ny zanak'Israely. Noho izany raha lasaina bavy malala ho anao zay mandalo ady amin'izao fotoana izao, tany mafy zay anananao mba tsy hisaka ny satroboninahitra ao, aza mimonmonina. Aleloia. Ty ahafantanana ho an'ny tompo. Rehefa nandinika ty bokin'ny Apokalipsy toko faharoa ty mampianatra izy ny fiangonana atao Efesosy. Azonareo moa ny tantaran'io fiangonana Efesosy io? Io Efesosy io no fiangonana anisan'ny voko fampianarana indrindra. Satria tao Jaolina, tao Paoly, tao daholo ny apôstôly rehetrarehetra, Jodasy ihany tsy tao. Ny fampianaran'ny apôstôly mivantana mihitsy no tao amin'ity fiangonana Efesosy ity. Nefa niala tamin'ny fitiavana voalohany izy. Dia ozy ny soratra masina, enonareo tsara ne? Ozy izy. Eo amin'ny andininy faharoa. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao. Fantatro ozy ninona? Fantatro ny zany hoe hatramin'ny zavatra kely indrindra ataotsika dia fantatr'Andriamanitra. Ianao tonga isanandro reto, fantatr'Andriamanitra. Ianao enjehan'ny olona tonga eto, tena fantatr'Andriamanitra. Ianao tonga eto mandainga masina tonga eto, hoe ndeha hoakaria nefa hivavaka satria matahotra. Fantatr'Andriamanitra. Ianao fo maraina alina mivavaka amin'ny fo maray alina amin'ny roa alina io, fantatr'Andriamanitra. Aleloia. Ianao miaro toro mamaky baiboly hatramin'ny folo alina, mihainy toroteny amin'ny teny vahiny, amin'ny teny malagasy, fantatr'Andriamanitra. Ianao misento noho ny fianakavianao mbola tsy voavontsy, mitomany noho ny amin'ny zanakao sy mipiraita-po aminao mbola tsy voavontsy, mivavaka ho an'ireny, fantatr'Andriamanitra. Hoy izy Andriamanitra manao hoe fantatro ny asanao. Haleloia. Aleloia. Lazao ny ao akaitsinao, fantany amin'ny atsiporian'ny asanao. Fazadinoina, fantany koa. Ianao amin'ny 12 sasany alina mbola mijery film io, fantany tsara io. Ianao lefa marary maso iny dia mbola manao an'izao ny maso. Fantan'Andriamanitra io. Aleloia. Ianao manoratsoratra amin'ny Facebook mifanany ihany, mifanalanala manao blague ao anaty Facebook io, fantatr'Andriamanitra io. Ianao matory mitsotra be ohatry ny kitay, tsy matsiaro tena zay hivavaka, mbola fantatr'Andriamanitra ihany koa eo. Ary zany ny ambaran'ny baiboly manao hoe fantatro ny asanao, zay rehetra ataonao fantany. Ianao mody masina ety an-dalambe mizara fiadanana ho an'ny paster, fiadanana tompo re tompoko, fiadanana pasteur, manao an'ny pasteur, hozy izy le badalela isany, fiadanana pasteur. Fa rehefa ny an-trano manosina ny vady aman-janany, avaisy tony miteny ratsy, mamelotry tondry, mody tsara fanaty fa ratsy toetra ny ambadika any, dia hozy izy amin'ny baiboly fantatro ny asanao. Aleloia. Aleloia. Ianao misotro toka sy misotro divay maro parasy, isaky ny fetim-pianakaviana io, fantatr'Andriamanitra io. Fantatr'Andriamanitra amin'ny atsiporiany. Ary hoy Jesosy, tsy misy miafina zay tsy seho, na takona zay tsy ho hita, fa miariary ao anatrehan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ataon'ny olona, na soa na ratsy, fantatr'Andriamanitra. Haleloia. Fantatro ny tompo io fikelezanainanao io, fa fantatro ny tompo koa io kitoto io. Aleloia. Aleloia. Dia hoy Jesosy,
manana faharetana ianao. Zany hoe maro azonareo ndika zany manana faharetana zany. Ndika zany manana faharetana zany dia hoe za rangaha nompon'ny tompo ah. Fa ny marina efa niala tamin'ny fitiavana voalohany. Dia hoy Jesosy, nefa manateny aminao ah, satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Koa tsarovo zay toerana fony tsy mbola lavo dia mibeba, ka manaova ny asa voalohany, fa raha tsy zany dia ho avy aminao ah, dia ho bataiky ny fanaovan-jiro, bataiky ho fanomezam-pahasoavana, bataiky ho fitahiana ao aminao io, dia ho afindrako any amin'ny hafa. Za aloha matahotra n'izany tena zany a, hoe raha ny zavatra ataon'Andriamanitra amiko sy ny fitahiana omen'ny tompo azy sy ny fiangonana, tsy avelako hifindrany amin'ny hafa zany. Alao ny hafa tena hisintona avy any amin'ny tompo, fa nefa nomen'Andriamanitra ho tazomiko hatramin'ny farany. Alleloia. Zany teny zany tsy natao an'i Efesosy fa natao anao. Efesosy zany efa tsy otsony. Kanefa manateny aminao ah, fefa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao. Misy zavatra tsika moa anatin'le hoe seminaire ny fanambinana. Enonareo tsara. Misy zavatra tsy ho azonao ohatran'ny taloha intsony. Tsy possible intsony mihitsy ny azahoanao azy. Na ahoana ataonao, na iketrika ianao, na ozy ianao zarangany dia tena hianatra teny mandaraindray aloha, fa zany ny malaza. Dia ho an'ny Chine mandana. Fa raha mbola niala tamin'ny fitiavana voalohany io ianao, irenireny ohatry ny China any ianao. Ny zavatra torosoratra masina amintsika androany, miverena amin'ny fitiavanao voalohany ianao, manaova ny asa voalohany. Lay hafanaponao, lay fitiavanao, lay firetanao hatramin'ny voalohany iny, raha lasana bavibalanao amin'ny tompo, avereno. Ary zany fanapakevitra zany tsy amin'ny heriny anio a, fa zao dia zao. Halleloja. Raha mpanao asan'Andriamanitra itsika, mpanao délivrance reny, somary nijanona ianao tao ao a, mamono ny fanahinao ianao raha nijanona nanao asan'Andriamanitra. Tsika izao tsy tsara noho ny hafa, nefa maninona ny nofidian'Andriamanitra. Miverena, ampiasao ny tananao, ampiasao ny tananao, ampiasao ny feonao, ataovy ny asan'Andriamanitra. Alleloia. Taloha ianao mety nafana fo amin'ny fitondrana mambavaka ny olona miverin-dalana, nafana fo tamin'ny fitondrana mambavaka mpanompon'Andriamanitra, nafana fo tamin'ny asan'Andriamanitra. Zao ndray ianao zao, ohatrany tsy tena mavesatra ao am-ponao zany, tsy manan-danja ao anatinao. Ianao nefa mendrandra fitahina, ianao nefa mitora mambavaka tompo, me sprinter telo a, me moto be anankiray a, me ho André a, ho an'ny Maurice a. Ozy izy ny tompo manao hoe kadiny raha mamy any. Verena amin'ny fitiavana voalohany aloha raha tendeha lavitra. Alleloia. Miverena alohan'ny fitiavana voalohany. Halleloja. Hitanareo tsara le tantaran'i Ezekia mpanjaka teo. Ezekia dia tena nirehare mihitsy Andriamanitra, nilaza manao hoe mpanjaka nandeha mahitsy, marina, nanetry tena teo anatrehan'ny tompo Ezekia. Dia nanomboka notahin'ny tompo izy. Tsika mpanompon'Andriamanitra, rehefa manomboka mandeha marina, mahitsy a, masina, mahatoky a, mankatoa, voalazan'ny tenin'Andriamanitra, dia tsy maintsy ho tahiny ianao. Na tsy ho toriana eto aza mahakasika an'izany eto hoe fitahiny izany. Ny olona marina, mahitsy, matahotra n'Andriamanitra, manam-pinoana, mankatoa, ho tahin'Andriamanitra ny asan'izany olona zany. Halleloja. Ary zany no nampatanjaka n'ity Ezekia mpanjaka ity, natanjaka, anisan'ny mpanjaka tena natanjaka izy io. Fa rehefa natanjaka izy, dia voalazan'ny Baiboly, nanomboka ny rehare ny fony, ny avinavina ny fony. Hoy ny eo am-bolana toko fahaenina ambin'ny folo, andiny fahavalo ambin'ny folo. Ny fanahy mirehare milohan'ny fahalavona, ary ny fiavinavonana milohan'ny fahasimbana. Rehefa manomboka mirehare sy miavinavina ny olona anankiray,
tsy maintsy enjery izy na tiany na tsy tiany. Ny kodiny ny amatarana ny olona anankiray fa enjera dia izy manomboka miavinavina sy mireare. Nanomboka ny avinavina. Inona moa nampiavinavina azy? Ny avinavina satria manan-karena, ny avinavina satria manam-pahaizana, ny avinavina satria ny tombo ny fananana, ny avinavina tsy te halala ny hafa fa hoe zay efa tena grand. Tao anatin'izy iny ny avinavina iny nandondona Isaia mpaminany manao hoe ody misy vaovao. Ezekia angamba nieritreritra ny teny manao hoe vaovao mahafaly zay. Niditra Isaia mpaminany, tonga dia tsisy resaka satria mpaminany koa tsy te halalana inona na inona, tsy miolakolaka rehefa miteny. Dia izao ny tenin'ny Isaia mpaminany: afaro ny akoho nangià fa ho fatin-già. Diantsany zany raha tsy mino ngià dia ho hitan-già zany. Ary ohatrany efa hitako mihitsy raha nisy imprimerie tamin'izany fotoana izany. Dia sady tonga Isaia mpaminany no niteny manao hoe tia ny filazana manjo efa voasolian'Andriamanitra. Io atao veloma farany eo Jerosalema ary ho aterina any amin'ny fasan-drazany ao amin'ny fasan'i Davida. Mety zay mihitsy ny tao anatin'ilay fera-para. Inona natonga ny Ezekia tsatrany zavatra io? Natonga azy tratran'io niendaka sady niala tao anatin'ilay fitiavana voalohany. Ezekia mpanjaka teno eo dia nenkohaka nitodika nakany amin'ny rindrina, vavaka niverina tamin'Andriamanitra. Tsarovy Andriamanitra ao nandehanako tamin'ny fahitsiana teo anatrehanao. Mifona Tompo, raisoa Tompo, atsakano ray ny fiainako Andriamanitra, ampio Andriamanitra, nibebaka teo anatrehan'Andriamanitra ny ranomaso hoe hiverina aminao aho, fa tsy mavonjy amin'ny andro sarotra ny vola aman-karena, tsy mavonjy amin'ny andro sarotra ny diplôma sy ny fahaizana, tsy mavonjy amin'ny andro sarotra ny voninahitra sy ny laza. Nenkohaka teo anatrehan'Andriamanitra, niverina tamin'ny fitiavana voalohany. Dia ozy izy Andriamanitra. Teny eo ihany Andriamanitra indray dia naniraka ny Isaia. Tsy fera-para indray ny entiny fa vaovao mahafaly. Alleloia. Hoe ry Ezekia, ren'Andriamanitra ny fitarainanao, ampiana 5 taona ny andronao. Alleloia. Rehefa diniantsika ny baiboly dinio tsara ane mandinika an'io tantaran'ny Ezekia mpanjaka io ianao. Ezekia mpanjaka dia lehilahy momba tsy niteraka. Nanina hoe lehilahy momba izy tsy niteraka, tsy nananjanaka, fa tao aorianany fiverenany tamin'ny fitiavana voalohany io dia nomen'Andriamanitra zazalahy anankiray izy. Alleloia. Nomen'Andriamanitra n'ilay zazalahy atao hoe Manase. Zay ny zanany. Vokatry n'inona? Vokatry ilay fibebahana, vokatry ilay fiverenany tamin'ny fitiavana voalohany. Matoa Jesosy ry havana ny teny manao hoe, ndao nevakitsika tsara le teny eo amin'ny 5:5, koa tsarovo zay nitoeranao fony tsy mbola lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany. Mibeba ozy dia manaova ny asa voalohany. Hitanareo ny dikazany atao hoe mibeba zany, fahotana ny dikan'izany. Zany hoe ny fialany ny mpanompon'Andriamanitra anankiray ao anatin'ilay firehetana tamin'ny voalohany iny, fahotana ny fijerin'ny baibolany iny. Ary tsy maintsy hibebahana, tsy maintsy maninona hoe tsy maintsy hibebahana. Manaova fanamariana foana ianao andro ny lalitra zao, andro ninona hoe mafana ny andro. Manoro hevitra anareo hoe hidio tsara ny lakozia raha tsy te hitangorona ny lalitra. Fa zao ny fanamariana hitako rehefa mangatsika ny vilany tonga ny lalitra. Tsy lalitra ihany fa misy an'le izy le zalahy le monomonina iny. Fantatrareo ve le fandehana iny?
tonga iny amin'ny fotoana misy vilany mangatsika ho an-tanànao. Raha tia nandositra ny lalitra, ampiretony ny afo ary etony fatapera, dia tsy mila mandroaka akory ianao manao hoe ry lala manga miala, ry lalitra tsotra miala, ry katsatsaka miala, ianareo lalitra vaovao reo miala nareo. Fa ampireto ny afo dia mandositra ireo. Alleluia, alleluia. Raha toka manomboka mitangorona ao aminao ty karazana olana rehetrarehetra ty, jerenao ny olany ranona ao aminao, problema ny ranona any aminao. Jerenao ny olan'ny olona ria mahazo ao aminao, ny olan'ny olona ria akerana ao aminao. Tagorinao aminao daholo ny olan'ny olona ria ambomanarina ao aminao, ny aritosité ao aminao koa, aria maro bibitos ao aminao. Eny amin'ny 67 hectare mitaraina le olona le problema, toatra ny ao aminao koa. Zao ny tena marina amin'io. Mangatsika ianao ka mila fanaina. Ahoana hoe rehefa manomboka mitagorina dia mba toga saina fa mila fanaina, mila mafana raha lasana bavy. Alleluia. Ary zany mahatonga Jesosy miteny manao hoe mibeba dia manaova ny asa voalohany, mibeba dia manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy bebaka ianao afindrako aminao fanaovan-jiro. Amen. Ho anao mpanao asan'Andriamanitra tany amin'ny fiangonana nisy anao tany, mibeba dia manaova ny asa voalohany. Alleluia, alleluia. Ifandresaka teto tany keo maraina nisy lehilahy zay, lehilahy boredika zay izy. Manino izy? Boredika. Boredika izy tsy fantatrao ny teniny, fa io lehilahy io misy fahasoavana. Boredika fa misy fahasoavana. Ianao zany zao raha vao miresaka amin'ny voalohany dia tsy hainao ny teniny, fa za mahazo azy satria za efa mitakosina aminy. Pastera. Boredika be zay izy. Dia io rangahy io hitako tsara ny andohan'ny fiainany. Izy tsy mba mpitory teny, satria izy moa ny hainy mpitory teny boredika. Alleluia. Fa niany mba fanomezam-pahasoavany dia mikarakara mpanompon'Andriamanitra, mijery an'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, jery an'ireny pastera somary ohatrany tsy mahazoazo aina, dia na ny mahazoazo aina koa raha karakarainy koa. Alleluia. Ny fanomezam-pahasoavana ao anatiny mihitsy. Zao pastera mba misy zavatra kely ohatran'izao, dia mikarakara izy. Dia tsy mahazo aina mihitsy izy raha tsy manome vola ny asan'Andriamanitra io. Zay mba fanomezam-pahasoavany. Halleluia. Misy karazan'olona ma tsy napetraka Andriamanitra ho amin'izany manokana mihitsy, tsy mety mihitsy ny fony raha tsy manome vola ao amin'ny asan'Andriamanitra. Dia io rahalahy io ohatr'izany foana. Taty aoriana tafotoana izy, tafotoana tsy hoe tafotoana amin'ny vato akory ny resako eto, fa nisy zavatra nanafotoana azy tao am-piangonana. Ka za dia miteny aminao fa naizanaizanao no mivavaka dia ho tafotoana ianao. Tsy maintsy misy zavatra manafotoana foana. Na ianao mipetraka eo fotsiny aza dia miteny ianao amin'ilay olona eo akaikinao, misaka sara vavy, tsy mety isaka izy. Zaho sy tonga taloko teto mihitsy ny ako, any an-tsainy any io dia efa manafotoana io. Manafotoana io. Misy fotoana very ny telefonanao aty am-piangonana, dia efa nga misy devoly keo aty am-piangonana. Ho tafotoana ianao. Any an-tranonao ianao le feno vavaka be avatiny, misy manafotoana ianao. Dia efa mampiomana azy zay fa ho tafotoana. Misy zavatra manafotoana foana. Kanefa amin'ny fotoana misy zavatra manafotoana anao, ambeny tsara ny fonao fa aza avela ho tafotoana ela be loatra. Amen. Amen. Aza atao tratry ny masoandro milentika na ny masoandro miposaka ny fahatezeranao. Alleluia. Be de be ny pino efa tafotoana tamin'ny pastera. Tafotoana. Za zao efa nanafotoan'olona, za tsy lehitritra nafotoan'olona, fa io toriteny alefanao io manafotoana. Voakitika ny fahotany, tena miteny mahitsy ianao, ahitsio ty, ay misy olona tafotoanao. Dia indray mandeha nisy olona nifanena tamiko tetsy Anosy Zato, taiza ho tafotoana tamin'ny teninao pastera le toriteny ohatran'izao. Dia ay veo dia zao za efa tena za tsy mibebaka amin'ny toritenyko eto,
hoe mifonareo olona le tamin'le toriteny koatra zao satria ny antony dia zao za melohan'ny akarako eto dia miforotra mantoaly ela be mivavaka aloha ny fanahy masina mihitsy no angatahako hitarika eto noho izany ny toriteniko tsy bebahako fa raha fahotana dia bebahako. Amen. Fa raha ohatra ka mitifitra anao ny toriteny, ny fiainanao ahitsy mifanaraka amin'le toriteny fa za tafotoana amin'ny tenin'Andriamanitra. Alleluia, alleluia, alleluia. Ny toriteny tsy natao andratra fa ny toriteny manasitrana anao. Ny ninona ty izy? Ny mpitsabo mahay, ny mpitsabo mahay fa tsy mpitsabo mpamosavy. Dia raha misy bala tafiditra ao anatin'ny vatam-piaina io na ny anatin'ny kibony, dia na marary aza tsy maintsy sokirina na mitena aza manao okisay dia ozy izy le mpitsabo manao hoe miaritra kely dada, miaritra kely fa efa io tazana io sokirina. Dia na mitena aza le olona manao hoe azanao ndraka ty fa marary a, raha tianao no velona tsy maintsy sokirina io. Alleluia. Fa raha mpitsabo ohatrany hoe aka ny volanao fotsiny dia zao ny teniny, hitanao vidiny ty alcool ty dia asiana tetracycline kely a, potipotehana dia asio sparadrap ndana mody, tsy hoe ilay olona iny dia voan'ny cancer. Ka itsika mpitsabo mahay fa tsy mpitsabo mpamosavy. Alleluia, alleluia. Raha miteny aminao ahy ato miverena ny fitiavana voalohany dia tsy olona eo akaikinao io ndray no anlianao manao hoe nareo ane zany enao ny resahana amin'izany. Amen. Raha tianao isy zavatra averin'Andriamanitra ho restauren'Andriamanitra zay latsaka teo aminao teo aloha, hozy ianao hoe nakaiza tateliko teto, nakaiza dia zao ny valiny miverena amin'ny fitiavana voalohany. Amen. Tadidiko tsara zany mpanompon'Andriamanitra zany tafotohana dia zao ny teniny, za tsy anao tsony ajanoko tsy toizako dia tsy mitoizany tsony le zavatra nataony, nefa tena lalana nitahian'Andriamanitra azy, lalana nitahian'Andriamanitra azy. Dia inona tokoa ianao rehefa efa miteny amin'ny vavanao hoe za tsy anao tsony, dia ozy izy Andriamanitra manao hoe ny asako tsy maintsy toizana, tsy maintsy mitohy ny asako, fa raha ianao no tsy anao tsony dia esorina aminao ny fanaovanjirinao dia omena ny hafa. Hitan'ny masoko tompoko zany, rehefa tsy manao ny olona anankiray dia afindran'Andriamanitra any amin'ny toeran-kafa, ary faly mihitsy Andriamanitra mamindra azy. Nefa ran'izany lehilahy zany tapaka lalan-drà, rehefa tapaka lalan-drà izy sady tsy niboredika tsony izy, tsy naheno tsony ny sofiny, nefa rany maty. Niala tamin'ny fitiavana voalohany nahafaty azy, le asa zay nataony teo anatrehan'Andriamanitra tsy nitoizany fa nimononmonina izy ny farany, ngonongonina izy, dia zao nefa rany tapaka lalan-drà. Amaranako azy hitako ato anatin'ny Baiboly, nofidian'Andriamanitra Saoly mpanjaka. I Saoly mpanjaka dia nametrahany fanahy masina, sady mpanjaka i Saoly no mpanapaka no mpaminany, fa ny nampalahelo niala tamin'ny fitiavana voalohany. Rehefa notahian'Andriamanitra dia nirehare, nanomboka nijery hoe ty fahotana ohatran'izao ty a, ohatry ny azo atao ihany ty fahotana azo aombolo ty, fa ireto ihany nibebahana. Niala le fanomezam-pahasoavana tao anatin'ny tao, nafindra n'Andriamanitra tany amin'ny Davida. Andriamanitra tsy menatra mamindra mihitsy. Raha mbola ao aminao zany fanaovanjiro zany, aza vela hifindrany any hafa. Amen, amen. Raha manomboka mitady tsiriritra ny masonao, mitady anao sipasipa kely, za tsy tena manao hoe za tsy miteny hoe mbola tsy tafiditra amina mamasaosy anao na papasaosy, fa voasipasipa kely fotsiny. Miteny anao amin'ny anaran'i Jesosy androany mahitsy miteny aminao. Raha tsy tianao itsika tsy kelikely hoafo io fifazam-panao anatinao io, miverena fitiavana voalohany amin'ny famasinana sy amin'ny fahamarinana, amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Fa rehefa nafindran'Andriamanitra tany amin'ny Davida ny fanaovanjiro tao amin'ny Saoly, inona ny zavatra nitranga taty aoriana? Nibebaky Saoly, fa tara loatra ny fibebahany, tara loatra. Efa nahita olona araka ny foka ozy Andriamanitra any ianao ry Saoly.
ary na Samuel mpaminany zay nalahelo an'ny Saoly aza dia nanarin'Andriamanitra manao hoe mandra-pahoviny ianao ny alahelo an'ny Saoly, zao fa ianao mbola malahelo an'ny Saoly ihany, alao izy hoany. Tsy hoe Andriamanitra miavina fa Andriamanitra entitra. Amen, amen. Rehefa miteny Mosesy, dia nio tsara ny tantara Mosesy a. Ozy izy Mosesy, ok izay fa tsy vitako zary eritsony nitondra n'ity fireneny ity, nefa hatramin'izay vitany. Dia nymonimony Mosesy, tsy vitako zary eritsony. Dia ozy Andriamanitra mantsy amin'ny Mosesy, hay tsy vitanao eritsony. Zao ary, tedava olona 70 lahy ianao, dia ny fanahy ao anatinao esorina dia afindra amin'ireo zaraila 70 zany le fahasoavana tao anatinao. Nefa ianao rery teo ny nanana azy, dia lasa nisy 70 lahy raha ireo teo alefa dia miaina fety valo sy folo, enina dimapolo fito amin'ny dimpolo, teo sy dimpolo, 70. Ajereo ny Baiboly fa ny Baiboly tsy miteny manao hoe ary ampidina fanahy vaovao avy any an-danitra, fanomezam-pahasoavana vaovao avy any an-danitra. Fa ozy Andriamanitra, le ao anatinao no esorina dia zaraina amin'ireo 70 lahy ireo. Ianao zany mifaraka amin'ny 70 ny mitovy daholo nareo manomboka eo. Entitra Andriamanitra na olom-bafidiny azy manao atsirambona. Dia inona tokoa? Rehefa voafindra le fahasoavana amin'izy 70 lahy, vakino no meritoko fa 720, dia ozy Andriamanitra amin'izay mantsy amin'ny Mosesy, hoangona ny amin'ny razanao amin'izay ianao. 70 lahy no manohy an'io miaraka amin'ny Josoa, fa ianao mody. Mody ianao satria tandremo raha lasa nabavy malalao amin'ny tompo, mbola be dehibe ny zavatra ilan'Andriamanitra anao eto ambonin'ny tany. Miverena fitiavana voalohany. Aleloia. Ao am-Pajaka voalohany toko 7:20 rehefa anatsana ianao vakio. Pajaka voalohany toko 7:20. Nampiasain'Andriamanitra zany Eli zany, mpaminany goavany zany Eli mpaminany zany. Fa ozy Eli mpaminany, ok izay fa esoriny ny aiko, mafy loatra ty mahazo aty, zany hoe nandatsy anao an'ilay zavatra nampanaovan'Andriamanitra azy izy. Dia teny ho eo ihany ny valibavaka, teny ho eo. Vao niteny izy manao hoe esoriny aiko, dia ozy izy Andriamanitra manao ay zao ary, mandana tsoy Elisa zanaky Safata, dia hosory mpaminany andimby anao, fa ianao mody. Entitra be rehefa milaza ny olona anankiray fa tsy anao tsony eo amin'ny asan'Andriamanitra, dia ozy izy ny tompo manao hoe atao inona tokoa moa zany ianao, inona ny mbola antony havelomanao eto ambony tany? Ianao mpidradradratra amin'ny hira fiderana sy amin'ny alalan'ny vavaka hoe Kristy ny antony havelomako. So dia manoto ianao fa izao lasa. Raha mbola teo ela velona, verena fitiavana voalohany. Aleluia, aleluia. Raha mbola teo ela velona, ataovy ny asan'Andriamanitra, ataovy takany tsy mbola nanao akory, fa izao vao hanomboka. Aleluia, zao vao hanomboka. Tena verena fitiavana voalohany. Ataovy inona ny etsoan'Andriamanitra anao, asa fanompona nataonao an'Andriamanitra hatramin'izay nefa ny elanao satria nisy zavatra nahatezitra anao. Miverena fitiavana voalohany, miverena fitiavana voalohany. Raha tsy miverina fitiavana voalohany tsika, jereo tsara ny vorazan'ny Baiboly, ho afindra an'Andriamanitra ny fanaovan-jiro. Ohatra zany ane, mba tsika misy amintsika eto mpitondra fiangonana, mpitondra fiangonana. Tantaraka rehefa nentiko teto ty amaranako azy, ho anao mpitondra fiangonana, eno tsara ty zavatra teneniko anao ty. Indray andro nisy fiangonana lehibe anankiray tany ampitan-dranomasina tany izy ty, fa tsy teto Madagasikara. Fiangonana lehibe, mitory fahamarinana, mitory fahamasinana, vahoaka maro ny ao anatin'ilay fiangonana. Ny fafolo-karena sy fanatitra entina amin'ny camion any amin'ny banky, satria ny banky kio an'ilay fiangonana ihany, manana banky maromaro ilay fiangonana. Dia rehefa nandinika ny fiangonana io ny olona, dia zao ny zavatra nahagaga, feno voromailala tao amin'ilay tafon'ilay fiangonana. Dia miresaka ny olona, fa maninona ireo voromailala ireo tsy mety miala eo? Dia ozy ny olona manao hoe satria ao ny fanahy masina, ao amin'ny fiangonana ny fanahy masina. Aleluia.
ery akilany nisy fiangonana kely sekta kely vao niforony, tsy mba fiangonana zandrany akory fa fiangonana zafikeliny vao nisokatra. Dia nataony fiangonana zafikeliny vao misokatra kely io dia nangala tahaka le zavatra tsara atao amin'ilay fiangonana lehibe anankiray. Jereny le fahamasinana, mandroso reto nalain'le izy. Jereny le toroten'le mpanompon'Andriamanitra, fantany tsara le tenin'Andriamanitra manao hoe ry malala ny tsara anao ilay tahaka fahazan-dratsy, nalainy daholo izay tsara rehetrarehetra tao. Manao délivrance le fiangonana lehibe mba manao akory zareo. Dia mandray olona le atsy dia mandray olona koa. Le fiangonana lehibe nanomboka niavonavina, niavonavina sady nanaratsy an'ilay fiangonana kely. Fiangonana kely tsisy dikany, fiangonana kely zao, fiangonana kely ohatran'izao, manaratsy fotsiny miova le torotenin'le paster, manaratsy dia manao tsinotsinona dia neveriny fa izy ihany ny mariny eto ambonin'ny tany. Niavonavina ny fony. Le tatsy kosa nefany zao ny tenin'le paster, ndao tsika hivavaka ao ny fiangonana io, asan'Andriamanitra nataony, vahoaka maro mba ho tonga any an-danitra daholo rehefa vahoaka manetsiny ao anatin'ny fiangonana io, andao entsika mbavaka mba hanetry tena ny mpanompon'Andriamanitra. Fa le tatsy vao maka niavonavina, vao maka nyrere. Taona vitsivitsy taty aoriana gaga ny olona fa niala teo amin'le tafo daholo le voromailala nandetsy kelikely, dia nifindra tery amin'le fiangonana kely le voromailala. Alleloia. Dia avy le tompony andrakitra an'le fiangonana lehibe, avy le tompony andrakitra an'le fiangonana lehibe nandroaka le voromalala. Miverena ry, miverena, tsy nety nifindra le voromalala, tsy nety nifindra. Ary ny tena grave dia ity, nanomboka niditra amin'izay ny vorondolo, tonga ataony vorondolo, feno vorondolo sy raha manavy kely tao anatin'le fiangonana lehibe. Gaga hatramin'le paster, ino ty vorondolo ty ndroana le vorondolo sy raha manavy, tsy nety niala. Ny antony dia tsotra be, satria niala tamin'ny fitiavana voalohany, niala tamin'ny fitiavana voalohany, lasa nifindra ry le fanaovan-jiro. Raha lasa nabavy malala, aza vela ifindra ny fanaovan-jironao. Teneny ao akaikinao, aza vela ifindra ny fanaovan-jironao. Ho tahiny tompontsika andao hitsangantsika isotra an'Andriamanitra.